Mbola char. Akori Raharanitsi, Akorisha, Nyara Abaton Poko. Toi Isao Nivao Vaoshika Androani. Aza Adino Anefa Nimana Ogem, Simi abonné Nishen Shika Dago News TV, Misaot Saton Poko. Miarabantsika rehetra indray ny tena nareo izay manaraka ny chaîne Dado News Television. Ny lohateny voasantsika an'io dia mikasika ny disadisa miseho anivony atoko timo izay tarehan'ny filoha aloha Marc Ravalomanana. Disadisa hoy aho satria dia nanasa ny lamba malotondry zareo tena talamandana ary zareo timo ireto araka mihita sihany taminay amanjelo. Maro eto Madagasikara tokoa, mantsy dia nisitaka teo anatin'ny atoko timo maitsona dia matoa Pendra Andrianarso izay be ny tanàna Toivato, Antananarivo. Nitondra io tanàna io efa ho 8 taona moa ny tenany, nanomboka tamin'ny taona 2014 ka hatramin'izao ary mbola mikasa hilatsaka amin'izany toerana izany amin'ity fifidianana vaovao atao amin'ny volana Novambra ity. Tsy noeken'ny atoko timo maitsona nefa ny filatsahana amin'ny anaran'ity atoko ity. Araka ny nambaran'Andriamatoa Rina Vandriamasinao, sekretera jeneralin'ny atoko timo, ny atoko politika mantsy hoy izy no mamolavola ny finavinana azy. Eto no olona milatsaka ho kandida fa tsy ny mifanohitra amin'izany. Araka ny nambaran'Andriamatoa Penja nefa dia noho ny fiaraha-miasa nataon'ity be ny tanàna ity, izany hoe be ny tanàna Nivato, fiaraha-miasa mavitrika tamin'ny mpitondra fandrakana ankehitriny no tena niavian'ny disadisa tamin'ny rototo. Mba hampandrosoana ny tanàna Nivato izy dia tsy maintsy niara-niasa tamin'ny mpitondra ny tena. Tsy levon'ny vavony mpitarika amin'ny atoko timo manefa izany satria amin'izy ireo dia fahavalo io fitondrana io, tsy tokony miara-miasa mihitsy. Mpisy lelaka mihitsy aza moa no hiatsonan'Andriamatoa Pendra Andrianarso bokaka izany. Noho izany dia nanapa-kevitra fa hiala tao amin'ny atoko timo mantenany asa na ambopo politika na ambopo amin'ny maha-olombelona manokana fa dia nanambaram-pahabe masina Andriamatoa Pendra Andrianarso fa hilatsaka amin'ny alalan'ny tenany, izany hoe indépendant amin'ny alalan'ny tenany manokana ao be ny tanàna Ovato izy indray mitoraka ity page official Facebook no nanambarana izany ny talata 10 septambra 2024 teo. Tsy izany no niala ny tima fa ny tima no nanary aho izy ao amin'io page io. Tonga mitsotsoro manga isarahana tokoa izay izy rototo ireto izany ankehitriny. Ramatoa Clémence Sarahiny kosa dia nilaza efa tsy nela ny faniriny mba ho anatin'ny lisitry ny mpanolotra ny be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Miaraka amin'izay kandidata olotry ny atoko timo na ny vovonana firaisakiny. Ny 6 septambra teo anefa dia naneho ny alahelo koa izy satria nahatsara tena fa voahilo. Izy moa dia anisan'ny mpanolotsaina munisipaly ampirinazy eto Antananarivo renivohitra ary mbola maniry petsaka amin'izany toerana izany amin'ny fiam-potoana vaovao manaraka eo. Indrisany efa tsy nisy nandaitra io ny antso ataribia nataony tamin'ireo tompon'andraikitsy ny atoko timo mba ho anontaniany na mbola ao anatin'ny ekipa izy na tsia. Noho izany vao nanana ny amin'ny fotoany koa Ramatoa Rahanirina Clémence dia nanapa-kevitra fa misitaka amin'ity atoko timo ity ihany koa ka hilatsaka ao be ny tanàna amin'ny alalan'ny tenany manokana eto Antananarivo renivohitra. Efa ninana siatsika ny mpitarika azy teo aloha eto an-drenivohitra izany ny tena fa maranako azy dia manontany tena ny tena manomboka ve izany mipirizana koa fanadiovana na ihany koa antsoina hoe fanapahan-doha izay tsy mitovy hevitra mitantana ity atoko ity ankehitriny. Manome vahana ny mpifaninana amin'ity atoko ity anefa izany disadisa ao anatin'izany. Samy ho velonay sika hita ny ampitso. Misy teny malagasy hoe rehefa tondraka ny rano dia rava ny vefilo.